fenona no nandraisantsika dia fahasoavana anampy fahasoavana. Jaona toko voalohany 5:40. Fotoana mamy andraisanao fampianarana ary anarahanao vavaka délivrance ihany koa eto amin'izao fandarana izao. Iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra apôstôly Matthieu. Tsy mahazo resy ianao. Finaritra tompoko ho aminao ny fahasoavan'ny tompo sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika amin'izao fotoana izao, ary tononoko aminao ny fandresena, ny fombiazana, ny fitahian'Andriamanitra ary ny fahatsarana avy amin'ny Jehova Andriamanitra raitsika izany. Vavaka avy hatransika tompo, misaotra anao fa afaka mbola mampianatra eto amin'ity YouTube ity dia hitondra ny teny fampaherezana sy fampitrakana ho an'ny tsiraray avy indray. Mitenena Jesosy io ambarao ny sitraponao mpaherezo zay rehetra reraka amin'ny lalan'ny afatrao. Amen. Androantsika dia somary iresaka kely aho mahakasika ny resaka hoe olona mahery. Olona mahery, kristianina matanjaka, lehilahy mahery sy vehivavy mahery ao amin'ny fampo. Ahoana no ahafantarana ny olona anankiray sy ny heriny? Ahoana ny ahafantarana ny herin'ny olona anankiray io? Inona no ahalalana azy fa tena matanjaka ny ara-panahy, na matanjaka izy na mahery izy? Tsy hitazantsika le izy miherintsika na mitanjakantsika na ao anatin'ny fampona na eny amin'ny fiainana andavanandro, dia tsy tazana amin'ny alalan'ny habe amin'ny vola io, tsy tazana amin'ny alalan'ny fatran'ny fahaizana nananao io, tsy tazana amin'ny alalan'ny habe amin'ny trano izay anananao hoe manana trano ianao mety misy 10 isa. Tsy tazana amin'ny alalan'ny voninahitra misy eo aminao zay eo amin'ny any amin'ny tanàna sy ny toerana sy ny toeram-piasanao hoe zao ny toeram-boninahitra misy anahy ato am-piasana, na aty am-piangonana na ao anatin'ny fikambanana na any am-pianarana. Tsy tazana amin'ny alalan'ny habe amin'ny voninahitra anananao zay hita maso ny herinao sy ny fatran'ny herinao, ny mahalehilahy mahery sy vehivavy mahery anao, na ny maha-olona mafy anao, dia tsy tazana ao anatin'izany. Fa tazana io hery sy ataoko hoe ny herinao io dia tazana amin'ny alalan'ny habean'ny ady zay efa resinao. Misy olona zao manam-boninahitra eto amin'ny tany na amin'ny firenena anankiray na ao anatina orinasa anankiray, ohatra hoe directeur général ohatra izy, ohatra hoe izy ny président na présidente ao anatin'ilay fikambanana, izy no ataoko ohatra hoe filo mpitondra fiangonana na mpitondra fikambanana na mpitondra zavatra be dehibe. Fa misy olona manana an'ireny toeram-boninahitra ireny fa malemy ny heriny, malemy ny heriny. Be dehibe zao ny olona manana grady, hitanao amina fitafy hoe ty grady, ty zao, ty zao, ty zao. Fa rehefa saina miatrika dia ataoko ohatra hoe miaramila izy na mpitandro filaminana izy, manana grady izy, misy bokotra firy eny amin'ny soroka. Fa rehefa asainao miatrika ady io alefanao any anaty ala iady amin'ny dahalo sy ny sisa, malemy io olona io, tsy mahay miady io,
fa bokotra no ananany, etikety fotsiny ny ananany. Zay le mahatonga somary miteny hoe miherinao a de tsy tazana amin'ny alalany habe amin'ny voninahitra zay anananao zay hita maso, tsy tazana amin'ny alalany vola zay ao ampelantananao na any amin'ny banky na tsy haiko nao anatin'ny coffre-nao ohatra. Miherinao a de tsy hita amin'ny alalan'ny fahaizana zay niratovinao tany am-pianarana ny fatran'ny herinao, satria raha ataoko hoe ny fatran'ny herinao no tazanina amin'ny alalan'ny fianarana vitanao a, be de be ny olona nandalo fianarana fa tsisy apoka eo amin'ny fiainana. Fa ny herinao na ny herintsika de tazana sy hita amin'ny alalan'ny habeany ady zay efa resy, zay efa resy. Eto ange ndao vakio kely ty andiny soratra masiny ty e, za moa tsy resaka lava be fa tantara kely fotsiny no resako ao anatin'ny minitra vitsy, fa rehefa tafita ny afatra zava-dehibe zay. Ozy ny baiboly ato amin'ny Samuela voalohany toko 7 de ny andininy fahaenina. Samuela voalohany toko 7 ny andininy fahaenina manao hoe: ary no nitonga ny olona tamin'ny niverenan'i Davida avy namono ilay Filistina dia nivoaka amin'ny vehivavy tamin'ny tanànan'i Israely rehetra ka nihira sy nandihy nitsena ny Saoly mpanjaka tamin'ny ampongatapaka sy ny fifaliana ary ny kopatsony. Ary ny vehivavy mpandihy dia nihira hoe: Saoly nahafaty arivo fa Davida nahafaty alinalina. Saoly nahafaty arivo izy fa Davida nahafaty alinalina. Ny fatran'ny herinao, ny fatran'ny tanjakao de tsy tazana amin'ny alalany habe amin'ny vola zay misy aminao, tsy tazana amin'ny alalany habe amin'ny trano zay anananao, tsy tazana amin'ny alalany toeram-boninahitra zay misy anao amin'ny toerana rehetra zay mombanao. Hoe zao ny toerana misy anao ampiasana na amin'ny firenena na amin'ny fanjakana na any anaty orinasa na ao am-piangonana azy. Tsy tazana amin'ny alalan'izany toeram-boninahitra ity maso izany zany herinao zany, fa tazana zany amin'ny alalany habean'ny ady zay efa resinao. Samy olo maositra, na i Saoly mpanjaka na i Davida mpanjaka, samy olo maositra. Davida moa mbola zatovo, fa i Saoly de mpanjaka zay mitondra ny Israely, zany hoe mpanjaka i Saoly. I Davida kosa olo maositra ho voaositra mpanjaka, fa mbola tsy mpanjaka nitondra firenena, fa mbola andimby any Saoly mpanjaka. Fa rehefa avy nanafika ny ady reo a, de ny habeany ady zay natrehan'ireo nahafantaran'ny olona ny herin'ireo. Rehefa nampitahana de i Saoly izy nahafaty arivo, fa Davida nahafaty alinalina. Arivo ny Saoly, fa ny Davida alinalina. Zany hoe fatrana fahavalo, isana fahavalo, ny habeana fahavalo zay tazan'ny olona resin'ny Davida na resin'ny Saoly teo nahafantaran'ny olona ny fatran'ny hery zay nananan'ireto olona anankiroa reto. Eto de miteny ary mampitraka antsika kristianina rehetra, tsy tazana amin'ny alalan'ny ositra nananao ny herinao. Hoe za manana ositra apôstôly Matio ohatra, na ianao manana ositra diakona ohatra, na ositra pasteur, na ositra evangelista, na ositra maminany, na ositra tsy haiko, de ozy ianao hoe amin'ny maha-olo maositra de tazana amin'izany ny heriko. Fa tadidio tsara, tsy tazana amin'ny maha-olo maositra anao ny herinao, fa tazana amin'ny alalany habeany ady zay efa vitanao sy resinao. Iny ny fatran'ny herinao iny, iny habeany ady zay vitanao sy resinao iny no fatran'ny herinao.
ny abeany miaramila zay resiny davida no nahafantarana ny heriny, ny abeany miaramila zay resiny saoly no nahafantarana ny heriny, fa tsy ny abeany dilo ilo zay nilatsaka teo atampon-dohany. Na samy Samoela mpaminany daholo ara no nanositra an'izy amin'ny rahalahy reo a, izy mianaka moa zany nosorany Samoela mpaminany Saoly ho mpanjaka, nahidina tamin'ny Saoly ny diloilo, ohatr'izay ihany koa Davida nahidina tamin'ny lohany Davida ny diloilo, fa tsy tazana tamin'ny alalan'ny ositra zay nampidinina teo amin'ny lohany ilay hery zay nananany, fa tany amina asa, tany amina ady natrehany, ka ny abetsaky ny ady resiny no nahafantarana hoe ity zany ny fatrany herin'ity olo tia ohatr'izao, ny fatrany herin'ity olo tia ohatr'izao. Ka tsy tazana amin'ny alalany hoe za apôstôly na za olom-boositra na za maminany na za evangelista na za diakona na za mpanohana na za mpanao anty na za mpanao anty, fa hita io ao anatin'izay hoe ady sy ny dingana rehetrarehetra zay efa vitanao ka nandresenao. Dikan'izany mampahery atsika rehetrarehetra zay mandalo ady matetika, mandalo ady matetika, mialana ambodepina de miditra akatso ozy le fitenenana zay, mialana eo de miditra aneo, mialana eo de miditra aneo, resinao iny olana iny de miditra ndray ny olana manaraka, de resinao ndray vovandra iny de miditra ndray ny olana manaraka, miditra ohatr'izay. Tadidio tsara fa ny abean'ny olana resinao ny fatrany herinao, ary ny ady zay atrehana de tadidio tsara fa mampitombo ny gradinao io, mampitombo ny gradiny herinao io. Betsaka no mitolefika ao anaty ady satria atreo fatrany heriny, any ka rehefa ady mafimafy tsy voatohatra ntsony, eo zany ny fatrany herinao eo amin'io ady tsy resinao intsony, zany hoe raha mbola misy combat zany ao aloha ao tsy vitanao ntsony fa voafetratreo ny fahaizanao, voafetratreo ny herinao. Fa raha misy ady matetika ka miseho ary miamafy de voadingananao foana de mitombo grady ianao, mitombo hery ianao, miamitombo ny fatrany grady ara-pananao sy ny fatrany herinao. Izany zany no tokony hifaliana raha lasena bavy isika mandalo ady ao anatin'ny fampona, satria fatrany fahavalo zay resinao, ny isana fahavalo, ny isana olana zay efa resinao sy voadingananao, iny ny fatrany herinao de azonao faritana zany. Ka raha ao anaty fampontsika no mandalo sedra, mandalo ady matetika, mandalo anty matetika, mampitombo ny herinao io ady matetika ananana misy aminao, ka aza mitanondrika tsika raha sendran'izany ady zany na sendran'izany olana zany, aza tao mampanamelo tenanao ny fisin'ny ady, na mety mamay aza eo amin'ny fiainanao, fa atao fitohatra sery akaranao amin'ny avoavo kokoa, isandratanao ka tonga anao itenenan'ny olona hoe ianao nafaty alinalina fa Saoly arivoarivo. Rehefa tazana eo aminao zay de iteny hatramin'ny olona manodidina, na devoly aza iaiky hoe ity kosa tena mafy ty olona anankiray ty, ka samy mahery isika rehetrarehetra. Teniko farany de zao, tsy mahazo resy ianao, mila tratranao ny tanjona, tsika rehetrarehetra samy tonga amin'ny arrivé avy koa, vavaka isika. Misaotra Jesosy, tena misaotra, mahakasitraka ny am'izay teny fampaherezana foy de foy ho an'reto olona mandalo ady tady kivy ny sasany. Ianao no niasa tao anatin'izay, nampahery an'reto olona nandalo ady reto, ka de ny voninahitra de ho anao, ary ny fanafaherezana de ho an'reto olona zay nahita an'ity vidéo ity, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Makasitraka anao ary nanaraka ny fampianarana de aza miala am'izao vidéo atsika zao de abonneo ny ino izy ty, abonneo ny page-tsika, afaka paritaka ao ihany koa ny fampianarana sy ny fandaharana. De raha mila resadresaka moa ianao de hitanao eo ambany eo ny laharan-taniby zay ahafahanao mifandray amin'ny mpanompin'Andriamanitra
tahin'andriamanitra tompoko veloma tompoko. Fa tamin'ny fahafenona no nandraisantsika dia fahasoavana anampy fahasoavana. Zao no natoko voalohany 9:40. Fotoana mamy andraisanao fampianarana ary anarahanao vavaka délivrance ihany koa eto amin'izao fandarana izao. Iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra apôstôly Matthieu. Tsy mahazo resy ianao.